Izy kosa ny fiaramiasan'ny firenena malagasy ny firenena sinoa izay no resaka nivohitra zany tao anatin'ny fiaonan'ny ministra ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankana niaraka tamin'ny masoivoan'ny sinoa no ny fanaovana an'izay resaka izay tetsy amin'ny birao fiasan'ny ministra tetsy Antaninarenina. Fiaramiasa matotra fifanakalozana traikefa fanatanterahana atrikasa ny Chine ho fampahafantarana ny Madagasikara. Io no fiaramiasa ny firenena rotonta dia ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa. Tonga nitsidika ny ministra ny indostria sy ny fampirobona ny sehatra tsy miankina ny ambasady ny sinoa Ramatoa Yang Xiaorong androany. Maro ny fiaramiasa afaka atao amin'ny Chine. Hitantsika angamba ny évolution ny économique en Chine, l'évolution industrielle en Chine. Hitantsika ihany koa hoe jusqu'à izany évolution zany manana traikefa zareo. Eto amintsika mbola mila fiaramiasa akaiky amin'ireo teratany sinoa raha amin'ireo fanjakana sinoa amin'ny fampiasana vola zany amin'ny fampiasana an'ireo industriel maromaro eto amintsika. Izany rehetra zany dia fampiasana mianadahy. Inona no tokony atao? Mety ho izy zany atsoatso hoe anao roadshow any Chine indray tsika ampafantatra an'ireo sinoa any Chine. Ngeza be zany sinoa zany raha tsy hijery fotsiny tsika hoe firy population aminy. Raha ohatra tsika mihodina ny ataontsika hoe ny vokatra eto amintsika eto afaka manana marché ngeza be zany afaka alefantsika any Chine zany zany. Voaresaka nandritra ny fitsidiana ihany koa ny anokafana ny orinasa Sukoma any Morondava. Efa maro ireo mpandraharaha sinoa tia hampiasa vola amin'ny resaka asa eto Madagasikara. Tanjona lehibe ihany koa ny hanome asa ho an'ny vahoaka ary ny ampiroborobo ny ara-toekarena. Atsoatsika dia azo valiny tsara ny ampandeha an'io société io, ampandeha ny orinasa io satria manome zavatra tanjonsika voalohany. Zay ny tanjon'ny filoham-pirenena Rajoelina Romampianina dia hoe hanome asa ho an'ny vahoaka. Zay zavatra anankiray ary ataontsika izay fampirarahana amin'ny vahoaka amin'ny mpiara-miasa amin'ireo société tokony asareo. Zay zany ny tanjon'ny ministera ny indostria. Amin'ny maha-ministra Njono mpisolo-toerana ny ministra ny indostria dia isy ihany koa ny fiaramiasa amin'ity sehatra ity indrindra amin'ny fanatsarana ny fiompiana drakaka izay firenena sinoa no mpanafatra voalohany izany eto Madagasikara.